Misy moa ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankohonana kristianina isaka ny herinandro, ka ny Isaia 7:5 no tolotra antsika androany. Isaia 7:5 pokiko amin'ny aran'i Jesosy. Fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia ho tsoriny, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Amen. Tsy hoe ao anatin'ny krismasy sika fa ilay andininy eo amin'ny tapany faharoa no raisina eto, ny anarany atao hoe Mpanolontsaina. Eo ambany eo dia adikako hoe Mpanolontsaina Mahagaga. Arakaraky ny mpanolontsaina ny tsirairay no ahavitany zavatra tsara ary ahafahany mahavokatra zavatra tsara ihany koa eo amin'ny tenany sy eo amin'ny manodidina azy. Isika dia manatombony satria manana an'i Jesosy mpanolontsaina mahagaga antsika. Noho izany dia entanina sika kristianina rehetra isaka ny anao zavatra dia antany mandrakariva amin'ilay mpanolontsaina mahagaga, dia tsy iza fa Jesosy hoe mety ve Jesosy ty, mahasoa ve ty, ary araka ny teninao ve ty zavatra izay ataoko ty, fa inoko fa hahavokatra tokoa ary teraka soa ho antsika sy manodidina antsika ny zavatra rehetra izay atao raha toa tsika ka manontany mandrakariva izany mpanolontsaina mahagaga izany.